Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Fa izao no sitrapon'ny raiko dia niazahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary zao no anangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ivavaka isika amin'ny fofeno fanajana tanteraka no ankofanay eo amin'ny tongo masinao ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina mba hiarahabanao hideranao ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao satria Andriamanitra mendrika an'izany rehetra zany ianao, masina sady be voninahitra, tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka. Ianao koa ny manana ny fahefana feno any an-danitra any ka hatraty an-tany. Misaotranao ihany koa zay tompo noho ny fitiavanao sy ny famindramponao na hatratraranay indray zao maraim-baovao izao ary koa mbola nanafinao anay hery tanjaka fahasalamana ahafahanay miombom-bavaka miaraka aminao eto ankehitriny. Andrenesana ihany koa ny anatrao mba hanitsina ny lalandisonay rehetra. Mangataka aminao zay tompo, mamela ny elokay rehetra dia mba diovy amin'ny rahasoanao zay tompo mba hadio ahafahan'ny fanahy masinao hiasa mahery ao anatinay hanitsy hanatsara ny zay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ary koa ahafahanay mitahiry mampiatra ny teninao amin'ny fiainanay ary mizary izany koa eo amin'ny manodidina anay. Dia mitenena tompo fa efa vonona izay iaino sy ankatony teninao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ampifaliana mandrakariva ry havana no iarabanantsika amin'ny anaran'ny tompo ary mbola faly ihany koa manona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampaherezana ry havana dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Romanina toko 9. Romanina toko 9 ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoany ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana nefa sy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao dia hofitsorana amin'ny fanandevozana sy ny fanandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misento ato anatintsika miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no famonjenantsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana no mbola hanantenana ny olona izay efa hitany. Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Ary toy izao koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona ary izay mandinika ny fo no malala ny hevitry ny fanahy satria araka n'Andriamanitra ny fifonana ho an'ny olona masina. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany rahateo. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany ry havana no handeha angalantsika fampaherezana androany. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa mantsy ry havana dia maro tsy tambo isaina ny karazam-pahoriana miseho amin'ny fiainantsika ho zanak'olombelona. Ao ny fahantrana, aretina, ady sy korontana maro isan-karazany, fiandaniana ary fanenjehana ihany koa. Izany rehetrarehetra izany dia mampitanondrika antsika mandreraka ary mahakivy antsika zanak'olombelona mihitsy. Misy aza moa dia tsy mahavavaka mihitsy kanefa na izany aza dia tsy tokony hoarina amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana omena ireo mpino mahatoky an'Andriamanitra izany satria tsinotsinona tokoa ireo olana mandalo ireo raha hoarina amin'ny voninahitra izay omen'Andriamanitra antsika. Zava-dehibe tokoa mantsy ry havana ny nahazahoantsika famelan-keloka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha toa ka tena mibebaka marina taminy isika ary amin'izay fotoana izay dia afaka hifandray tanteraka amin'Andriamanitra isika
hatsanga no zanany rehefa nandray an Jesosy Kristy, afaka andova ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny ihany koa. Izany no tombontsoa omen'Andriamanitra itsika ry havana, koa dia misy dikaninona tokoa moa ny fahoriana sy ny sedra mety iainantsika ao anatin'ny 70 na 80 taona raha ela indrindra eto amin'ny tany fandalovana ity. Kanefa dia natakalin'Andriamanitra fiainana mandrakizay tsy manam-pahatamperana izany. Mampalahelo anefa ry havana fa toa be dia be tokoa isika no mandà izany fiainana mandrakizay natolon'Andriamanitra itsika izany. Fa aleontsika ihany misafidy sy manara-po amin'ny sitrapontsika sy ny fahafinaretan'ny nofontsika. Misy koa aza ireo izay tsy mandà mivantana kanefa dia mangatakandro amin'ny fanoloran-tena ho an'Andro Jesosy Kristy. Ngamba mety mbola manaiky lalovin'ny efipetsin'ny Satana maro angamba, na koa mbola manjeny ny andro lava ka dia manao amin'ny pitso lava. Ry hava malala ao amin'ny tompo, aza diny fa mandalo ihany zao fiainana izao sy ny filany, fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany, izany no maharitra mandrakizay. Koa aoka tsy atakalontsika izay fahafinaretana mandalo ao anatin'ny 20 taona indray ny mpimaso, le fiainana mandrakizay natolotr'Andriamanitra ao antsika. Aza diny ry havana fa ny tompo efa tsy mitsahatra manolo tanana antsika te hamonjy sy hanafaka antsika ao anatin'ilay lava-pahotana izay misy antsika. Fantatry ny tompo tsara tokoa mantsy ry havana fa ny fahotantsika dia miteraka loza maro tokoa. Voalaza fa mampiseto antsika olombelona sy ny zavatra hafa rehetra izany, mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ihany koa, mandrava ny fifandraisantsika amin'ny samy olombelona, mampiseto antsika olombelona koa eny, na dia feno fitahiana azy isika satria mbola hiarany tsy fahatanterahana isika, mbola tratran'ny alahelo ihany koa raha mbola miaina eto amin'ity tany feno fahotana sy fahoriana ity. Misento koa ny mpino rehetra ry havana satria mahita an'ireto olona maro be mbola revy eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao, tsy mety mibebaka fa mbola miezaka manohy ny fanao ratsy ny rehetra izay tsy mitondra fa tsy ny fahaverezana mandrakizay. Ary izany indrindra no mahatonga antsika mpino rehetra ry havana, tsy hoe ny pasteur ihany, na ny mpiandry ihany, na ny dekona ihany, na ny mpandray fanasan'ny tompo ihany, fa itsika rehetra izay nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia tokony hiezaka hitory ny fanavotana lehibe nataon'i Jesosy Kristy ho antsika teo ambony hazo fijaliana, mba hampihavana ny olona rehetra amin'Andriamanitra, hampihavana ny olona samy olona, hampihavana ny olona rehetra ihany koa amin'ny zavatra hafa rehetra. Tsy tanteraka nefa izany ry havana raha tsy afaka miasa ao anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra. Tena miavaka tokoa mantsy ny zanak'Andriamanitra nandray ny fanahin'i Kristy ao anatiny, ary tena monina ao anatiny mihitsy fa tsy mandalo fotsiny akory. Ary izany dia voalaza eo amin'ny 15 tapany B amin'ny toko 9 io, fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy io izy dia tsy azy izy. Ny fanahy masina izay monina ao anatin'ny zanak'Andriamanitra tokoa mantsy no manolo-tsaina ahafahantsika manao ny asa rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manampy antsika handeha amin'ny lala marina sy mahitsy, manampy antsika ihany koa hitandrina sy hanatanteraka ny fitsipik'Andriamanitra rehetra. Ary mbola io fanahy masina io ihany koa no mbola mampiaiky ny olona rehetra manerana n'izao tontolo izao ny fahotana, ny fahamarinana ary ny fitsarana araka ny teny izay voalaza amin'ny Jaona 9:9. Mbola io fanahy masina io ihany koa ry havana no mampahery antsika ao anatrehan'ny ady rehetra izay tsy maintsy lalovantsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Izany no hery sy fahefan'ny fanahy masina ao anatintsika zanak'Andriamanitra. Koa samia manontany tena ry havana hoe efa tena ao anatintsika marina ve ny fanahin'i Kristy? Satria io fanahy masina io tokoa mantsy no afaka hamonjy antsika. Izy no hitarika antsika amin'ny zavatra tsara rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary mbola hanosika antsika ihany koa hibebaka mba hahazoantsika famelan-keloka. Ary izany no nahatonga ny Paoly ilaza ao amin'ny Efesianina 4:7 manao hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana. Koa samia ry havana manaiky ampianarina sy ho tarihiny io fanahy masina io isika raha te hahazo famonjena marina. Eo amin'ny 9:20 dia milaza koa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Izany hoe ho an'izay rehetra izay tian'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra mitondra soa ho azy avokoa, na ny fahoriana, na ny sedra maro, na ny ady, na ny fanenjehana rehetra mety lalovantsika. Koa noho io tenin'Andriamanitra io ry havana dia tokony isika tsy raviravin-tanana mihitsy
eo anatrehan'izay zavatsarotra miseho. Asa tao mampiverin-dalana antsika akory zany, na koa sanatria ampiala antsika amin'Andriamanitra ka tafalatsaka antsika ao anatin'ilay fanaovanaovam-poana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa mifanohitra tanteraka amin'izany no tokony ataontsika ry havana, dia miezaka mifikitra mafy amin'Andriamanitra hatrany hatrany, miezaka mifady ny ratsy indrindra ihany koa, arak'izay nanamafisany Paoly azy ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:9-10 manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tsarovy tokoa ry havana fa tsy misy zavatra velan'Andriamanitra hitrangy zany eo amin'ny fiainantsika raha tsy efa fantany fa mahasoa antsika izany. Marina fa mety ho mafy tena mety hampahory ary mety handatsa-dranomaso mihitsy aza ny zavatra miseho, kanefa kosa atao vitan'Andriamanitra foana hoe mankatoa azy isika, dia tsy maintsy misaotra na dia tsy takatry ny saintsika aza ny fitondrany. Azalana ao anatin'ny saintsika mihitsy ny teny hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa zay tia n'Andriamanitra. Rehefa tena tian'i Jesosy Kristy tokoa mantsy isika ry havana ary vonina nolotra ny tenantsika ho azy anatanteraka ny fiainantsika ray manontolo eo aminy, dia tsarovy fa ninona zavatsarotra mitrangy eo amintsika dia hevery foana hoe toy ny zezika mampitombo antsika isan'andro eo amin'ny lafiny rehetra ireny, ary ampivelatra ny fiainantsika ihany koa amin'ny zavatra atao. Ary ao ambadika izany rehetra ihany koa dia efa misy fahasoavana omanin'Andriamanitra ao antsika tsirairay avy, satria hoy ny tompo amin'ny Jeremia 7:20 manao hoe fa izaho malala ny hevitra heverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Tenin'Andriamanitra izany ry havana, matoki fa tsy maintsy ho toaviny izany ka rehefa tena tia azy amin'ny fotsika isika, rehefa mankatony didiny sy manatanteraka izany. Mahafoy ihany koa ny filany zao tontolo zao izay mamitaka antsika. Fikiro mafy ny tompo aza, fa fiainana mandrakizay tsy manam-pahataperana no efa nomanina antsika zanany rehetra izay tia sy mino azy. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka mankatela indrindra ry tomponay sy mpanjakanay amin'ny fitiavanao, ka nanomananao anay indray izay rehetra mino sy matoky anao ilay fanomezana lehibe sady maharitra mandrakizay tian'ny fanjakany lanitrao. Misaotra ihany koa tompo satria sarobidy loatra aminay tokoa ny nandatsahanao ny rahanao teo ambony hazo fijaliana, mba azahoanay famelan-keloka rehefa tena mibebaka marina eo anatrehanao izahay, ary anangananao anay indray ho zanakao malalanao afaka andova ny fanjakany lanitrao. Mba ataovy tsapanay isan'andro aza Jesosy, fa sarobidy loatra le fiainana mandrakizay izay efa nomaninao anay, ka tsy ho atakalinay amin'izay zava-poana an'izao tontolo zao, mandalo misirana fotsiny ihany ao anatin'ny 70 na 80 taona izay niaina izay iainanay. Koa mba hampio zay tompo malalo amin'ny alalan'ny fanahy masinao, mba hifikitra mafy aminao, tsy ala aminao zany mihitsy, fa mba ho tafatoetra ao amin'ilay fahasoavanao izay niantsona ao anay, satria ianao tompo ilay manana ny teny fiainana mandrakizay ho anay. Dia mba ataovy mahay mankasitraka ihany koa zay tompo amin'ny zavatra rehetra mety lalovanay na mora na sarotra, satria izay omenao dia ekenay ho mahasoanay avokoa. Fa ny angatahinay aminao dia baboy tanteraka Jesosy ny foa mampananay mba ho tianao, ary amelanay tanteraka anao hiasa eo amin'ny fiainanay, mba tonga anay olom-baovao ho feno fahamasinana sy fahamarinana, afaka andova ny fiainana mandrakizay miaraka aminao. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahitra mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo, ary mbola izy ihany indray no hanome anareo ilay fiainana mandrakizay tsy manam-pahataperana. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anarana Ray, Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.